Sehatra ny finoana no ndao isarahantsika ary amin'ity takariva ity satria dia tao Antsirabe no nanatanterahana ny lasy pastoraly ho an'ny fiangonana loteriana malagasy ny FLM zany maro de maro ireo pastora sy teolojiana no nanatrika izany fotoana lehibe izany tao anatin'ny fotoana nararotina ny resahana ihany koa ny fiaim-piainana izany fiangonana izany amin'izao fotoana izao. Isaky ny fataona no fanaovana ny lasy pastoraly ho an'ny fiangonana loteriana malagasy na ny FLM. Tany Fainaratsoa no nanatotosana izany ny taona 2024 raha toka ny FLM tapin-tanàna teto Antsirabe kosa no nampiatran'izany lasy izany ho an'ity taona 2024 ity. Nahatratra manarivo ireo pastora sy teolojiana tonga niatrika ny lasy ary nahatongavana solotena avokoa ireo sinoda manirana ny nosy. No fenoina mihitsy ny fandaharam-potoana mba hampahatanjaka ny pastora sy ny vehivavy teolojiana eo amin'ny fanatanterahany ny ministera izay natolotra azy ka andaniana fotoana betsaka eto na toriteny na liturgie na fitezapana na fitariana sy ny rehetra dia mba eto zany no amahana ny ampahany betsaka koa amin'ny olana mba ho afaka misitraka ny fiahina ara-tsosialy rehetra atolotry ny knapsa ny mpiasa-piangonana rehetra. Nanomboka tamin'ny volana Oktobra 2024 no makaty dia efa maro ireo sinoda FLM manana fiofanana avy amin'ny KNAPS saingy mbola misy ny olana ka dia noararotina ny fotoanany lasy lehibe nentina namahana ireo olana menjady amin'ny mpiasa-piangonana satria dia zo fototra maha olona amin'ny fiahina ara-tsosialy. Ny pastora dia sady mpiasa-piangonana no sady solotena ny mpampiasa ihany koa ao amin'ny fiangonana. Eo anatrehan'izay raha ny FLM manokana no jerena dia fatatsika fa betabe ny olana eo amin'ny fanoratana ny mpiasa sy ny fandotsana ny latsakemboka aty amin'ny KNAPS mbola tsara dalàna. Dia ao anatin'ilay fanentanana zany zahay amin'izao fotoana izao dia everina fa ho fotoana anankiray ity ahafahana manentana azy ireo mba tena ara-dalàna amin'ny fandrotsana latsakemboka aty amin'ny KNAPS sy ny fanomezana ny zony ireo mpiasa ihany koa. Toy ny mpiasa-pikarama rehetra dia mila fiahina ara-tsosialy ny mpiasa-piangonana ary ny fahaterana dia mila homanina dia izao. Eny tompoko tena zava-dehibe ho anay ny sy ny KNAPS satria ny mpiasa-piangonana dia matetika sisy afa-tsy izay zany no antenainay rehefa mahatonga ny fisotroan-dronono e. Misy fampianarana maro samihafa koa ao zany dia eo no ahafantarana hoe kay aty ny lalana ombana misy ny hoe maty am-perinasa na fitratry ny voina dia kao zany misy famantarana fa hoe ohatrany misy fanampiana ho an'ireny olona reny zany fa tsy miala maigna fotsiny. Raha nanomboka ny 14 Aogositra teo ity lasy pastoraly ity dia mifarana ny 15 Aogositra lasa teo tany Antsirabe. Dia izay ny vaovaontsika toko lasy toko vavy inona fa dia tafapaka tany amintsika tany ny tianambara ary ho amin'ny latsinainy indray ny sampana fampalalam-baovao manome fotoana ho anao dia ankasitrana feno ny mbola anarahanao ireo toy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV mametraka ny velomandram-pitafa ao manaraka indray makasitraka tompoko.